Salama daholo tompoko. Androany antsika dia hiresaka momba ny resaka fampitomboana ny orinasanao na ny asa izay ataonao. Fa alohan'izany dia mila mandinika tsara aloha ianao hoe mihodina tsara ve ity asako ity? Dia misy teboka anankifito ireto no ampiako anao ahitana hoe mihodina tsara ve sa tsy mihodina. Ny voalohany amin'izany dia ilay entana amidinao mihitsy mila jerenao. Ny faharoa dia ny resaka mpiasa. Ny mpiasanao ve dia vonona daholo ary manana ny fahaiza-manao daholo ve ny mpiasa? Ny fahatelo dia ny resaka fanodonana raha ohatra hoe akora mila ahodina ny ataonao. Ny fahaefatra dia ny resaka vidiny hamarotanao anazy. Ny fahadimy dia ny serasera na ao anatiny na ivelan'ny orinasanao. Ny fahaenina dia ny lalam-barotra ary ny fahafito dia ny vola miasa. Dia rehefa mihodina tsara daholo izay dia izay ianao vao mitady vola hampitomboana anazy. Mila mametraka paikady aloha ianao alohan'izany. Dia ny paikady voalohany dia ny resaka hoe fakana entana mora. Dia avy eo ny entana amidinao dia ny vidiny hamarotanao anazy dia ny serasera dia tsy miala mihitsy raha te hahomby amin'ny zavatra rehetra rehetra. Dia ny tsena sy ny lalam-barotra dia avy eo ianao manao kajikajy dia izay vao mankany amin'ny mpamatsy vola. Misaotra betsaka anao naharaka ny video hatramin'ny farany. Ataovy amin'ny commentaire raha misy zavatra mbola tsy mazava aminao na tianao ho zaraina. Misaotra indrindra tompoko. Amin'ny manaraka indray.